Manakory aby sika fa maharitra aby ragnandria live spécial atrehantsika nyty takariva ity efa nomenanareo moa ny lohateny zay iarahantsika am'izao takariva izao de le hoe tsy misy raha tsy misy apaisement tsy misy refondation ny teny français izy hoe il y a pas de refondation sans l'apaisement io no soso-kevitra sy firenkevitra voizinay indray mbola averinay indray fa izahay en tant que mouvement politique dia mitondra ihany koa non seulement constat fa mitondra koa soso-kevitra am'fahana midébloquer ny situation anankiray zay hita fa misy blocage izay nitondrana ty lohateny androany ity tsy misy refondation vanina raha tsy misy apaisement ny situation politique eto Madagasikara dia mivoatra tsy hoe andro aman'alina fotsiny ihany fa tena isan'ora miazakazaka ny toetra rà indrindrandrindra tao ao ny firenetsika azo lazainy hoe ao anatina impasse tanteraka am'izao fotoana izao ao anatin'ny impasse satria hitatsika angamba ny zavatra misy mitikodiny zao mivoaka any hoe isindray ny inona moa zay karazana fampiofoanana ny amin'ny resaka concertation nationale any amin'ny district sy any amin'ny faritra samihafa ny gouvernemanta izay misy am'izao fotoana zao dia manome endrika hoe miodina tsara ny zavatra rehetra kofokofoka sy mietsiketsika ny ministra misy moa ny milaza hoe efa miala any ny remaniement ary tena tsy hoe misy milaza fa tena zay mihitsy ary tsy remaniement fotsiny fa araky ny tenitsika fany teo tsy remaniement misy eo fa gouvernement de transition donc les places sont chères ozany vazaha vidina lafo ny toerana tsy maintsy mikiara-mamafy sy miady mafy zany izy te mety anatena mbola voatazona ao anatin'ny ekipa gouvernementale dia manao gesticulation daholy fa limité ihany le izy na izany na tsy zany dia hita sesilany etseroa ny crise politique izay mety hoe tsisy hoe rotaka na filaharana tsy zay fa le crise politique maniry ohatry ny anana etseroa nezahana nafenina ihany izy io kanefany voarakaraky ny anafenana azy misy ohatran'ny karazana tam'izay mbola tany faritry vakinakaratra eny misy paoma anankiray zay tsy tadidiko ny anaran'izy double red ny anaran'ny filazany tany ambanivohitra azy tany aminay tany io paoma io nafenina ao any anaty any ambany farafarina ao anaty gony dia fantatry raha vao miditra ao amin'ny efitrano anao misy paoma ato manentoento be mihitsiny izy de ohatr'izay koa ty zavatra ty arakaraky ny anafenana le crise politique de vao maika miariary le izy ho an'ny olona mahiratra tsy haitsony zany manafina an'le izy ilay atao hoe fisaraham-bazana na ao anaty eny koa na ny fisaraham-bazana samy mpanohitra zay le fiazaka zany toe zavatra misy zany akoatran'izay manampitrotraka eo koa ny karazana pression maro samihafa toy ny pression ataon'ny communauté internationale izay tamin'ny voalohany modiny lazaina hoe atsika tsy baiko ny olona zany tsy ny olona no mibaiko atsika fa tsika souverain fa zay le langage
publika zay amidy amitsika vahoaka mba aseho hoe mijoro kanefa any ambadiky ny rideau de fantatrareo foana ny fitsipidanao fa ce qui paye domine. Manomboka misy force politika tohatra ny fanatokatona any ambadibadiky any lasa ny créer mouvance contre nature. Zany rehetrarehetra zany tsy mebiseby ny Gen Z miantso conclave io alohan'ny anomboako eto de hitako ny antsony zareo hoe mila misoratra anarana ny Gen Z anao conclave ahitatsika le situation zany dikan'izay zany a ao anatina crise azo lazany hoe politika asika zao anefa ny fotoana de tsy azotsika tazomina tsy hetsika ny fotoana mandroso foana mivoatra foana efa akaiky ty ny 25 septembre efa voizina foana izy ty le hoe fankalazana ny faheritaonan'ny refondation le régime plutôt refondation mbola tsy misy a fa lay régime lazaina fa refondation fa izao ny zavatra tsara ho fatatsika tamy voalohany efa nytenenty hoe izy io ne hoa ka fond tsy ho azonareo exploitena foana le 25 septembre satria tamy mbola mamay be ny toedra raha de iny foana no lalaovina atao anatin'ny émotion ny olona fa plus miha manalavitra io 25 septembre tamy taona lavitra io taona lasa io a plus misy facteur vaovao mipotra eny atenatenany eny a dia mievolue ny zavatra rehetrarehetra ny tantara koa tsy azotsika fatorana any amy lasa ozy izy ny mpahay tantara fa ny tantara tompoko dia mbola mitoy ary zay ny zavatra anankiray tiako tsindrina l'histoire est toujours en train d'être écrite. L'histoire n'est pas encore terminée mbola tsy tapitra ny tantara ary zay ny anisan'ny mahatonga ana passionné amy resaka histoire satria ny histoire dia za zao miteny eto de ny zavatra vita voateniko vo même pas 2 secondes de fa ça fait partie de l'histoire donc ny histoire zany mandeha foana manoratra tantara tsika ny évoluer foana zany ao natao tantara no zany mila mandroso fa tsy bloqué any amy 25 septembre ary misy atoko politika anankiray zay ao matanjaky io antoko politika io a mbola bloqué tany amy 2002 izy ohatra benibe ny olo loatra zany misy bloqué tany amy 2009 misy bloqué taty amin'ny 25 septembre zany hoe izay foana zany problème ny politicien gasy a ohatrany hoe hitanareo ohatran'le mametraka ohatranao raha mahandro nisy nampianatra ty enao zany zao mahandro mofo gasy na mokary na menakely de tianao voatahiry le cuisson izy iny ohatrany amin'iny fotoana na masaka iny de vo masaka l'izy a de atao anaty congélateur de am'izay zany tazoninao iny de ohatr'zay fahitako an'izy hoe re événement marqué fotoana tahaka an'ireny eritreretitsika ho congélateur fa à un moment donné tsy maintsy ho décongélé iny io ary rehefa décongélénao ny zavatra de tsy azo ao na lalanan'ny chaîne du froid tsy azonao congelena itsony ny zavatra efa décongélé fa raha averinao congelé ny zavatra efa décongélé ny dia mamparary de hoariko am'izay koa le situation hoe le zavatra nitranga oui de nezahatsika ny congelena ny tehirizina atao foana le sentiment émotion ny olona oui fa io tsy maharitra io tsy mateza io fa avec le temps dia tsy maintsy mi se décongelé noho izany raha mbola manana tentative hiverinany foana ianao fa tsy mandroso de misy blocage le firenena ary lasa mankarary tahaka an'le sakafo rehefa décongelé no averinao congelena dia miteraka aretina intoxication alimentaire avy hatrany inona ny tiako atongavana na tiatsika na tsy tiako eto zany tsisy tsony hoe zao ny tiako rehefa amy resaka firenena quand il s'agit de l'intérêt de la nation de tsy zay tiako intsony no mitondra fa ny intérêt général ny firenena izay zavatra zay no zavatra mila atao ao an-tsaina mandrakariva il y a le temps misy ny fotoana ny atao hoe tolona manaiky aho fa tsy ho tolona foana ny fiainana dans le sens hoe toujours dans un esprit de destruction
fa après ny tolona dia manao iny tsika manao restauration. Tsika zany tokony miditra amin'ilay phase am'izay zao hoe phase de restauration. Mbola tsy any am'ireo fondation tsika. Reo fondation zany karazana io le terre promise io zany le tany kanana ampanantenana tsika. Mbola tsy ao tsika. Fa mbola eo am'le phase transitoire dia ahoana am'izay ny restaurena an'le zavatra noravana. Satria tsy maintsy nandrava tsika aloha zay vao mirestaurer. Iny restauration iny koa tsy vitavitany am'izao fotsiny. Izay ny antony mahatonga am'teny hoe mila io phase de transition io amiko no atao hoe période d'apaisement. Tsy hoe période de pardon, d'oubli ny am' zavatra vita. Non, apaisement. Samy hafa zany. Tsy ao anatin'le mot hoe oubli hoe misy pardon de tony tsy misy. Non, 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 justement, le zava-nisy mihitsy no mila restaurena. Dia izay phase zay no resahako eto zao. Ka na tiana na tsy tiana hoa ny firenetsika am'izao fotoana zao dia fragmenté o zany teny vahiny zany hoe mizarazara tsika. Na au nivon'ny majorité ireo fondation ataoko le régime zany de samy mahafantatra atsika fa misy lohany be deaibe ao am'le majorité fragmenté ao anatiny ao. Hitatsika hoe pro anti sy ny sisa tsy resahako tsony. Dia toy izany koa misy courant anankiray zay milaza azy hoe militant amin'ny tolona. Ao anatin'izany Gen Z sy ny C2 sisa de fragmenté koa ny militant satria ireo tsy mety s'associer amin'ny politicien zay tsy miaraka am'ireo politicien reo. Misy moa manao jeu de mots mihitsy reo politique sy tonoko ny toeny. De nary zareo militant tsy bloc tsony ohatra ny tamin'ny 25 septembre. Zay mahatonga am'teny hoe erreur fatale raha mbola monsieur ko focaliser tany amin'ny 25 septembre ataona lasa satria tam'izany ny contexte tsy ohatry zao tsony. Tam'izany de hoe tous unis contre tel régime. Fa am'izao am'izay na ianareo militant aza dia fragmenté. Tsy hitapoky hita-pireneny zany. Ny régime fragmenté, militant fragmenté, ny politicien moa efa tsy lazaina tsony, efa hatram'izay nefa on connaît la chanson zany vazaha. Donc izay zany tsika zao ao anatina période d'instabilité totale satria taloha misy bloc anankiroa zao tsy hay tsony bloc firy. Iza no miaraka amin'iza iny iza aiza no ametrahana an-tongotra le situation misy eo anivon'ny firenetsika am'izany fotoana zao. Ka eto moa zaho sady pasteur raha teo de mitondra ny analysiko hoe il y a un temps pour tout zany vazaha o zay zany soratra masina plutôt. Misy fotoana ny zavatra rehetra. Ny soratra masina de miteny misy fotoana hifaliana de misy fotoana hitomanina. Lalam-piainana zany. Fa tsy hitomany foana tsika. Tsy ao amin'ny lamentation foana isampoana fa mba misy koa fotoana hifaliana. De tsy hifaly foana koa fa misy fotoana koa hitomanina. Donc zany raha isika bloqué foana averiko foana mbola congelé am'le 25 septembre zany fotoana lasa dia manimba firenena zany. Hoe iny foana no inorisiavanareo ny olona. Misy zany amiko natao les temps de blessure, ny fotoanan'ny ratra. Samy naratra daholo tsika rehetrarehetra reo. Niza. Samy fandratra. Samy famely. De bonne guerre zany. Tsisy olana. Ary rehefa vita de vita les temps de blessure de misy am'izay le fotoanany fitsabona ny ratra. Tsy mbola sitrany fa eo am'izay le temps ao na filazantsika zay soigner les plaies zany vazaha. Zany hoe fitsabona ny fery. Asina mercurochrome, asina alcool, manao pansement. Marary zany manao pansement zany tsika malala tsara fa ho an'izay avy nididina na olana ratra na tapaka ka makany amin'ny dokotera isan-kerinandro manao pansement mikaikaika mihitsy. Tsy azonao sous-estimer na par rapport an'ilay fotoana nisy le ratra. Donc zany zay le période de soins. Dia vita zay phase zay de miditra amin'ny phase na hoe convalescence. Tsy tena salama, tsy mbola tsy azo lazaina hoe salama, tsy azo lazaina hoe marary, fa mbola en convalescence zany hoe raha vao manao effort betsaka
de miverina marary indray nefa koa tsy azo kenakenaina fa mila ampianarina ohatra reny lavodidina de hoe tsangana ianao mianatra mamindra migidigidy misy anao manao grimasy manao tareratsy hoe mbola marary tsy maintsy nitsangana ianao zo dokotera de vita zay temps de convalescence de miditra amile temps de revalidation hoe anao zany efa zatra nandeha tongotra hatram'izay de ampianarina mamindra ndray olo dehibe anao ampianarina manao tata ao arosony tongotra ilany de arosony reny tongotra ilany marary koa iny temps de revalidation hitanareo zany fa période samihafa samy marary fa tsy mitovy de tiako zany ho fatatsika aiza ho aiza anatin'io période io tsika de zay vao restauration zay zany vo averina amy laony ny zavatra donc c'est pas du jour au lendemain zany isika reo tsika rehetra tsisy akanavaka na nyvoaka malagasy na mpanao politika anizaniza samy acteur ateto daholo dia nifandramatra karaha mbola mifandramatra mifamono mihitsy alany sasany en se bat miady fa na tiako na tsy tiako na tianao na tsy tianao na makaloloy aza le olo anedivanao na nenedivako na tiatsika na tsy tiatsika tsy ho temps de blessure foana ny fotoana fa ao am temps de soin temps de convalescence temps de revalidation ary tsy maintsy miroso amy temps de restauration sinon condamnetsika ty fireneny ty ahoana ny amadiana an'izay sary any ohatra zay amy réalité politika na tiako iaho de tsy maintsy iafaro ambony latabatra boribory ty resaky ty na ny guerre mondiale lafaran'zay na tsy ravinara dia un jour on doit se retrouver autour d'une table fa inona no atao eo mandidina ny latabatra eo am'izay tsika on n'est pas naïf ni crétin fa misy enjeu am'izay la izy hiakatra an-tatabatra boribory quel genre de table ary no ho aroso ary rencontre toinina no tokony hisy anay zany de efa tsy pinay mialoha zay zavatra zay mahatonga anay zay tsy mifocaly zay tsy figé ary am'le passé foana fa mizotra de eto zany dia miantso ny sens de pragmatisme atsika ary miantso ny sens de réalisme atsika mila réaliste sy pragmatique atsika de io le lazaiko anatin'lay lohateny eto hoe tsy hisy mihitsy ny refondation raha tsy misy apaisement io zany le convalescence tsy mbola sitrana ny firenetsika tsy mbola mijoro misy matsika aiza ihany le mbola tsy aza mamitaka ny vahoaka tsika hoe efa ao anatin'ny fanavaozantsika tsy mbola ao anatintsika ny fanavaozana diary amy 5e république any vo hipetraky io fa tsy zao mihitsy karazana eschatologie io zany karazana promesse karazana feuille de route tanjona aboutissement le izy fa ao anatin'ny tsika zany aloha tsika tsy famitaka na handainga vahoaka fa ao anatin'le phase de convalescence tsika zay mbola somary sarosarotra izay ilaina le apaisement ary zay ny zavatra isariana saitsika mpanaraka ny pejy ary voaka amy malagasy kanefa raha miteny hoe apaisement raha miteny hoe latabatra boribory table ronde raha resaky hoe fiaonana efa ndresahako tamin'ny olo ty accord politique efa mandeha any ambadika any za zany mba te hoe aloha mba ianarana ihany ro zoky sasany teo alohatsika marina fa tsy misy masy miteny hoe aza mampitahany Madagasikara amy firenena hafa non amina recherche historique dia tsy maintsy maka référence amin'ny hafa ianao les références tsy hoe anao copie-coller les références tsy hoe akatahaka fa à partir an'iny ianao a inona ny zavatra tsoahana azonao hizorana ho anao ndray de andao tsika aka référence ka extrême ahitana le hoe inona le apaisement tiany RGL sy ny fanorenana miabo voizina dia raisitsika ny kany Rwanda tsy incomparable hoa tonga de ahitsiko satria mety sy anivaka ndreto incomparable ny tranga nisy tany Rwanda teto amitsika tsisy guerre civile teto amitsika tsisy bon nisy ny faty olona
fa tsy tonga am'izay fa fananiko maka le cas extrême mba hitantsika hoe ry zareo aza tonga tamina génocide afaka ny roso tamin'ny apaisement isika nahoana no tsy afaka de fantatsika tsara ho an'izay mariny tsy mila mianatra tantara firy akory fa mijereva internet de hitanareo inona ny zavatra antranga tany Rwanda le génocide natsiravina entre ny Hutu sy ny Tutsi fatiny olona mikara raha fa ny tiako atongavana de zao hoe ilay fahabibiana nisy tamin'ny andron'ny Rwanda tsy azo veroka mihitsy. Za mbola nanana kristiana atao amiko Rwandais 30 ans après sasany 20 ans après zay vao afaka nanao deuil ka manao culte d'action de grâce ny sasany zay zaho juste pasteur vao afaka namadika ny pejy izay natonga nanao an'le sary hitanareo le hoe tournons la page fa io misy processus io fa tsy tereko masaka ohatra voalobojaza misy processus ty tsy resaka moral fa tena resaka pratico-pratique. Ny génocide tam'izay fotoana zay dia fantatsika tsara ny fifamonoana matsiravina tany Rwanda fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy namadiana ny pejy namadian'ny Rwandais ny pejy dia ny roso zareo tamin'ny atao hoe nany zareo ny terme nampiasainy réconciliation tsika moa tsy ao anatin'izany satria tsika tsisy ola niady teto hoe vao samy malagasy marina nisy ihany fifanandronana fifanandrinana fa na zareo zay fa nana ny terme ampiasaiko tandrifo koa de apaisement satria misy tempête teto fa na zareo réconciliation obligatoire les réconciliations fa tsy hoe option satria nahoana ny obligatoire tsy possible ho tafarina mihitsy Rwanda raha mbola ny lalao an'le fery hoe nareo Tutsi nanao zao anay nareo Hutu nanao zay de imagine nge hoe zay foana ny teo dia miakatra indray aloha ny pro Tutsi de mamono ny pro Hutu de miakatra indray aloha ny pro Hutu de mamono ny pro Tutsi tsy io jereo nge Rwanda anisan'ny tany madio sy mandroso indrindra ty Afrika peu importe les régimes ao za tsy miditra amin'ny qualité de gouvernance ny Paul Kagame fa nazanona zany manaiky zao tontolo zao hoe miavaka zany Rwanda zany raha ty Afrika akoatra ny Afrique du Sud tsy resahako nisy zany rangaha atao hoe Paul Kagame zany izay izy saky nanao an'le sale boulot tsisy olona imagine anareo ge mitsiritra ny toeran-doly am'izao fotoana zao ny opposition ka efa milamina ny tanàna ka fa tsy nisy olona sahy handray an'iny fanapaky iny andraikitra iny raha miplasin'ny Paul Kagame hoe ao anatin'ny romoromo sy rombo total no nitsangana Paul Kagame ka dia niimposer ny tao anatina dictature il faut dire les choses n'imposer ny tao anaty dictature ny réconciliation du Rwanda ohatra paradoxal zany zavatra teneniko zany kanefa tantara no lazaiko tsy maintsy imposer na ozy izy Paul Kagame ny réconciliation satria bloqué amin'ny émotion tany amin'ny passé ny Rwandais bloqué le hoe kandidatoanay ny vonondro zalahy tery an-tanàna je reportage an'izany aty aorina misy olona hoe zanaky le olona atao amin'ny Tutsi namono Hutu no lasa manambady tsy possible nisy mihitsy zany hoe fifanambadin'ny Hutu sy Tutsi zany raha tsy nisy an'io réconciliation forcée tsy ndriko tsara zay zavatra hoe forcé nataony Paul Kagame nanompa azy zay nanompa azy hoe anao ve tsy mahalala ny maty anao ve zao fa am'izao fotoana zao misaotra azy daholo ny akabeazan'ny olona amin'ny voalohany ny décision raisinao tsy afalin'ny olona fa olona manana vision hoe raha tsy terena se réconcilier ny Rwandais dia mbola hitohy ny faty olona eto zay le izy zay nanazy tsika tsy hitovy aminazy hoe ary soran'Andriamanitra tsy tonga am'izany tsika maniry tsy ho tonga am'izany misy tsika fa natsika raha raisiko hoe zay zany na zareo raha zany zany natsika le apaisement ho ako zany ho anay atao fanorenana miabo mila atao forcine ny apaisement samy teny an'izany zay voalohany teny an'izany eto zao eto amin'ny tambajotra sy eto amin'ny firenena il faut forcer l'apaisement satria
gadra any amin'ny passé foany tsika raha vo zay dia hanao tour de rôle ifamaly faty eto tsika de natao hoe justice amitsika malagasy de hoe torolandray zao zay ny justice amitsika gasy fa apaisement za tsy miteny hoe pardon apaisement aza mampiteny any zavatra tsy lazaiko de ho azavay koa ny hevitro io apaisement io a tsy azo idovirana io raha te ho tonga any amin'ny refondation tsika za zao de resy lahatra am'ilay hoe mila avaozana ny firenena nanaindray ara moa tsy hoe manao dokam-barotra fa nanay ao mifanorenana miabo nanay zany mila madagasikara vaovao mihitsy no foronina nanay zany mila foronina mihitsy le madagasikara mila ateraka indray dans le sens tsy rahatsoratra masana fa il faut naître une autre nation bon na ny régime de refondation fa nanay hoe mila firenena vaovao misy tsika de bon tsy maninona avela koa aloha nana fa raha mila refondation tsika dia passage obligatoire ny apaisement tsy option fa obligation satria raha mbola hijanona ao anatin'ny atao hoe fangidina fery foany tsika de tsy ho tafatsanga am'ty fireneny ty nisy tenin'ny Paul Kagame tamin'ny fankalazana indrindrandrindra ny génocide io isataona moa zareo manao fankalazana nafinaritra mihitsy ny tenin'ny Paul Kagame tamina commémoration ndray mandeha zay amin'ny teny frantsay no nanaovany azy dia nandikana azy plutôt de hoe ceux parmi nous qui ont perpétré le génocide ou y ont assisté passivement sont aussi des nôtres. Phrase malaza be ny Paul Kagame averiko ceux parmi nous qui ont perpétré le génocide ou y ont assisté passivement sont aussi des nôtres zany hoe ireo zay navita abibina zany hoe tsy misy fanalefahana mihitsy ny zavatra natao ary navita namono ny traitany razanaminy ozy izy na koa ireo zay nijery fotsiny de mitovy amin'ny mpamon'olona ihany satria tsy nanao ninina fa namela ny génocide hitranga dia isan'ny olotsika grave be nefa sahiny Kagame miteny an'izany zany hoe tia nytenena ce sont aussi des Rwandais mazava be zany izay aloha ny base de tateorina am'izay a nisy le descendant ny reo olona reo ny fanambady incroyable mais vrai fa niseho zany tateorina jereo Rwanda am'izao fotoana zao hitanareo ny akanjon'ny maillot de foot ny PSG 2 championnats de Ligue des Champions visite Rwanda lasa label zany Rwanda zany imaginenareo nge hoe ay zany lalana ny lasa label ainareo zany label zany lasa référence satria nahoana satria firenena nandalo an'izay atao hoe réconciliation natsika zany tsy mbola tonga am'izany soran'Andriamanitra fa apaisement no angatahana amitsika ny slogan ny Rwanda tao anatin'io réconciliation de unité et réconciliation ary ty no zavatra niombonan'izy rehetra avy eo rehefa niavana ny Rwandais hoe samy ny resy lahatra na ny andanina ny ankilany zay le hoe zay le restauration zany dia tsy hoe milamitsika zao fa aoka tsika samy hanao bizobizo dia famela heloka de samy vita non tsy zay misy le izy fa samy resy lahatra izy rotota ny andany sy ny ankilany zany fa manipuler zareo izy rehetra ary raha mbola mitoy ny fifanjinjany zareo dia mandresy ireo manipulateur ny andany sy ny ankilan'ireo donc ndao raisina ny avenir atsika ozy izy raisina tanana io nanapa-kevitra taorinan'izay Paul Kagame sy namany décision politique tsy hidirako fa concrétiser ny azy inona tiako atongavana ohatrany hoe mihodina be aho
ny tiako atongavana dia zao hoe ny zavatra nisy teto amin'ny firenena koa zay ny lalovantsika tsy azo adonoina marina zany ny raha latsaka tsy azo atao raraka tany marina zany ary tsy azo atao mihitsy ny manao ny impunité tsy azo atao zany fa izao ahoana ny androfona ao anatin'io apaisement zay resahana io ao dia tsy resaka fotsiny hoe andeo retsika hiavane de iaraka hivavaka ary amin'ny eglizy katolika ary ananina na hivavaka ny FFKM ry Antsahamanitra sy ry Ankoliseo dia fitiavana ranovelona tsy zany fa mila programme avec calendrier précis hoe inona no atonga ny apaisement io azo tsapaitanana io zany aminay dia noroso amin'ny atao processus d'apaisement le processus de zao reto ny étape mila fatarina ao anatin'le processus mila mireconnaître aloha izay nanao tsy mety ça c'est indéniable. Sinon, on ferme les yeux, c'est fini, tout comme ça on considérait. Non, non, non. Reconnaissance. Ensuite, les reconnaissances, mitakwe, mila établir la vérité. Qu'est-ce que la vérité? You vérité, you, hein? Donc, pour établir une vérité, il faut une justice pénaïse. Anareo fa zavatra lalipaka be zany fa tsy hoe zaho raha mana tompontso zao io kasi fandraonany aby dia zao ny vérité hitany tany 25 septembre izy taloha iny nisy nataon'olona zao tany de noho zany ry zany meloka vérité mila miétablina vérité tsy mba hisiny reconnaissance ny crime de tsy maintsy mila établisena ny vérité ary ny objectif ao anatin'izay étape fahatelo de mila apetraka amin'ny toerany ny place ny victime fa tsy hoe de mahereza de omena valopy dia mamangy any fotsiny manam-pahefana fa misy considération des victimes manaraka zay tsika vo miditra amin'ny atao hoe miditra amin'ny atao hoe aiza ny part de responsabilité ny tsirairay ao anatin'ilay tantara io tout le monde est concerné tsisy hoe ry ihany coupable ry tout le monde mila lehibe am'izay tsika mila mitombo mila mature politiquement parlant fa tsy mandeha amin'ny émotionnel zay tsika vo afaka manao réparation les sociétés afahatsika mireformer ny institution rehetrarehetra isika maika hoe fanavozana soloana fotsiny ny président HCC soloana ny député soloana ny maire soloana ny PDS tsy zany io tsy maintsy miétablir ny vérité tsika dia mametraka amin'ny toerany victime dia mireconnaître ny responsabilité ny tsirairay dia mandeha ny réparation dia réformer l'institution mba tsy hiverenany zany intsony izay vo afaka micréer tsika atmosphère d'apaisement io tsy milatsaka ho azy avy any an-danitra io ry ambako malala isany pasteur am'teny eto tsy hoe vitany vavaka eny Antsonjobe de milatsaka avy any an-danitra lay paix sociale il faut se donner les moyens pour avoir une atmosphère d'apaisement ary moyen zany de tena resaka calendrier politique dans le sens hoe inona dolo ny étape de processus d'apaisement zay angamba vo mety ho tonga any am pardon any aorianany fa tsy hoe hanao filongoa sika hifanoroka aby sika menakavy sambo zanak'Andriamanitra sika sambo malagasy sika aoka hifankatia sika ataonao mbola marary non soyons réalistes et soyons pragmatiques donc les apaisements concrètement zany
dia ho anay zany de programme izy io programme mila apetraka anareo acteur politique todika aminareo rehetra ny acteur politique eto no ahitana ny vrai utilité anareo tena ilaina ve ny mbola fisianareo mpanao politika ao Madagasikara sa tsy ilaina inona ny proposition anareo miantso anareo politicien zany zay fanorenana miaba zay taritiko inona ny projet de processus d'apaisement proposé anareo concrètement am'ireo étape reo inona projet programme concret miaraka amina mesure d'accompagnement mazava tsara avec deadline date mba ahafahantsika manorana firenena vaovao zay le mafanorenana vaovao mba ahafahantsika miaba avy eo ny tantarany firenena revako tsy mijanona amina daty anankiray non aza idina ao anatina daty ny tantarany firenena le ozatsika hoe ny lasa tsy mba fanadiny marina zany fa ny lasa tompoko de mbola mitoy ny tantara ary ity ny zavatra anankiray navarina tamin'io toedrara pirenetsika iny rehefa nandinika ny tena satria de tena nandinika an'izy io rehefa mipoka liky 25 septembre de ohatra ny boîte de Pandore zany boîte de Pandore zany kitianao ny anankiray dia nisy zavatra nipotra nisy zavatra zany hoe nisy zavatra tsy napozina hafa nipotra ianao zany netra andaotsika hitolona hanao an'ity jiro sy rano no mifanarahana teny amy 13 mai no c'était la boîte de Pandore on sait pertinemment samy nalaladotsika fa tsy jiro sy rano mihitsy nidinatsika teny amy 13 mai aloatsika tsy famada fandainge satria efa tram'izay tsika no nijaly tamy jiro sy rano efa tram'izay tsika nijaly tamy connexion fa ino no boîte de Pandore nampiasaitsika mba ahafahantsika nanokatra hoe misy zavatra ao anatin'io boîte io donc zany le date du 25 septembre nampipotra zavatra be de be izay tsy napozintsika mianakavy eo indrindra zany mbola toka hoe za moa anisany amy teny hoe andao faritana aloha le terme hoe tolona zay tena tolona ao za sasany mba farita hoe atao hoe tolona nanay mitolona de nanalany andro rajoelona tena zay ve sa rehefa mandeha le fotoana de hoe zay ve zany matimaty fatany mba nitolona nefa tsy nazo seza finalement zany le tolona égale mba metoerany zay sa inona marina le tolona tolona ho amina fanavaozana firenena vaovao ve sa tolona relatif be le tolona fa on peut mettre tout ce qu'on veut ao anatin'ny kitapiny tolona io kofroko ao daholo zany fa avela koa ny amin'ino fa rehefa nandeha le entre guillemets le tolona zay tsy fantatro inona le izy de nipotra tety amitsika daholo tabajotra ny televizion ny feon'ny fiarahamonina ny zavatra rehetra zay ao anatin'ny sain'ireo mpitolona rehetra akoatry ny teo amy régime tamy reto mpitolona reto koa misy zavatra kaseta ao fa ny raha koa fa natao anatin'le tolona de nipotra le izy zao de samy desu ny maro kivy za tsy mahavita tsony paster mandefa SMS atyny sasany inona ny mbola aminonao tena amin'io paster kivy zao de za moa mampahery an'le olona hoe ka ianareo ane ho any naify boîte de Pandore ane le 25 septembre mais tout le monde avait des secrets tout le monde avait une intention derrière la tête fa zay le hoe il faut prêcher le faux pour savoir le vrai nipotra am'izay le vrai tao anatin'ny tsirairay de samy miarana hitan'ireny tsika ny télévision de nanofo ny sasany va sortir de la crise mais non tsy maintsy mbola mandeha am'le étape ny teneniko rehetrarehetra teo fa io constat no eo en tournant en rond zao miodikodintsika dia on se fait du mal mutuellement eto fanao bolaka amely eto de aveo misy révélation mipotra
de mivoaka tapika ny skelety efa napirimina tany anaty tiroara efa roapolo taona misy azany hoe ny teny gasy teny zao hoe nisy tsy zao dolara fotsiny fa efa nisy tany nefa zany nanina tsy nivoaka teo aloha toutes les vieilles squelettes sortent de misy koa nany amin'ny ankilany koa misy casserole sy misy skelety hafa koa mipotra zany hoe cacophonie totale. Zay lazaiko taminareo hoe boîte de Pandore le 25 septembre noho izany tsy hitatsony zany ny asiana ny tongotra mialatsiny afa mety ratsy be ty sary ampiasaiko ty fa ho zay no ampiasaiko ohatra ny olona anankiray poritra te andeha ho any amin'ny mialatsiny any amin'ny toilette de poritra be de mizakazaka makany hoe aizany toilette ramose ao ambadika ao tonga ao tsy hitako tsony nanitsahano am'le toerana fa feno eny amin'ny sisy satria samy marary kibodoly fona tompoko de tsy hita hoe aizany anasiana ny tongotra oety hoe zany zava misy ao Madagasikara hoe firifiry ny olona miresaka aminay tsy fantatra ty olona ty zao iza miresaka aminay sao de pro rajony ty sao de pro rajao ty sao de pro ravalomany de pro ravalomany nefa totra makary amin'ny citeny pro citeny nefa totra makary amin'ny PRRM pro PRRM nefa totra ny makary amin'ny Fanirisoa pro Fanirisoa nefa on sait plus qui est qui satria mivoaka daoly am'izay le boîte de Pandore feno maloto ny tanàna tsy hitatsony nitsahanao hoe anitsakaizanao io mialatsiny fa l'image est trop forte mais il faut dire les choses donc tsy solution afa-tsy ny hoe mila razena ndray mandeha inona ny razenan'io maloto io apaisement io ny atsoko anareo politicien zany raha mbola tianareo no ajaina vrai politicien nareo tsy maintsy ny se concerter ianareo satria ianareo ihany napiditsy na tonga an'izao maloto zao mialatsiny aho c'est vous qui avez mis le pays en désordre c'est à vous de le mettre en ordre débrouillez-vous alamino ny zavatra nakorotanareo ary alamino araka ny tokony ho izy aoka discussion franche no zavatra misy fa tsy manière unilatérale donc zay le olona concerné mivantana le bloc teo aloha sy ny ankehitriny reo anisan'ny concerné si zay misy mpanisy eny elanelaneny eny apirimo ny ambom-ponareo fa le pays est ingouvernable am'izao fotoana zao ka ho anay fanorena miambo de faranako am'ty fa tsy ho lava loatra aho alohany anaovana projet hoe misy tetikasa zao ary misy tetikasa zao aty le projet d'avenir tsara ireny fa alohany anaovanao programme d'investissement de projet de développement tout ce que tu veux ho anay aloha lalana tsy maintsy lalovana ny apaisement sinon dia rano atondraka kanakana reny vita rapiso de opiteniny anankiray indray satria hoe ianona nanao an'io zay ny le toetsainy ao amitsika ranona nanao andray piteo ranga de soloa ia zany toetsaitsika gasy zany de amaranako azy de anecdote anankiray tao am'ilay fitandremana zay nisy ahy tam'izany fotoana zany no ataoko sary amarana anazy mba ho tadidinareo le izy hoe rehefa manoloana situation sarotra anankiray tsika inona no atao de nisy ka anankiray ty ingénieur anankiray zay tamin'ny androny Ravalomanana izy handeha hanao adduction d'eau tsara le projet tam'izany le hoe 3P public partenaire privé de tamy avy any izy avy any miaraka amy diplôma be ny ingénieur sy ny sisa sy ny vola be de maika be fa mila atao zao ty zao de zao hoe tsy manomboka ny ho aso io ianao monsieur l'ingénieur a fa manaraka an'ilay zava-misy eto aloha non za tsy manam-potoana zany maika be ty ny teny nga député ty ny teny nga ministre
bon rehefa tsy mety ho ianao de ataovinao rery any a fa za tsy anaraka aminao na de hoe iaraha-miasa ny fiangonana azy atsolany zany tsy mila anao a paster fa ianao koa retsy ianao neo zay miatrika amin'ny financement fa za reto ny vy reto ny ciment reto ny vata ok mahavitasoa anao ro a lasy ndiarainy nanamboatra n'ilay fitrandrahana rano fa adduction d'eau de nametraka leseny ben-drano de aveo de nametraka ny tuyau de falifaly ire hoe mandeha hoe tena vetivety zany atao am'le délai ny zay ndraiky hoe tsy le projet d'investissement aloha zava-dehibe fa ilay projet d'apaisement vitany ray andro lay tuyau lay pompe rehetrarehetra tena hoe mijatsika be o za fiteny tanora ny ray andro fotsiny de maty le pompy fa ina ny antony notapahany tamin'ny notapahany olo atao tanàna nitomboan'ny olo atao amin'ny angady tao tanàna ny tuyau tezitra be le ingénieur tonga atao amiko sauvazy ny olona ty aminareo paster tsy mahalala ny soa atao azy eo indrindritsika zao tsy mahalala ny soa atao azy fa zavatra mba natao ampandrosoana an'le tanàna mba azahoan-drano tomboandray le tsisy sainy reo moramora ho any vavanao raha amizay tsy adala reo olona reo rano hiditra ny vavany sy hanasa azy hoa io de ho ariny ve fa message ho ampitain'ny olo aminao io nisy zavatra dinganinao tao ino zany inona ho any olana ka le rangatarios izy le atao am'le tany le ranga zany poiran'le rano dia nangataka le ranga hoe mba asivo rano kely makato amy tany ketsaka oa nefa tsy tao anatin'le plan initial sy mba makeo am'le fisotronomboko kely fotsiny de tsy neken'le ranga zay ve hoany no nangatany aminao de tsy nataonao ka tsy ao anatin'ny plan zany ka eo am'izay le resaka zay ve hoany de vonjeo ao izy fa zaho tsy maintsy manao compte rendu amin'ny député sy ny ministre à mes conditions eny ary izy lasa zany verina nakany am'le ray aman-dreny be ho zao hoe eto am'ty tanàny ty a ny fanao ny gasy hoa misy olona anakiray tompony teny amy tanàna rehetra ao anatin'ny toetsaina malagasy na ianao chef de quartier na ianao maire na ianao député tsy hainao ny tompony teny misy olona tompony teny ao io le ataotsika hoe leader informel io loha mila fatarinao izy ny tompony teny fa rehefa io tompony teny io no makatoan'lay projet mandeha daholo io de le raha angany dinganinao no tompony teny teto am'ty tanàny ty angao zay anao ka mila maka ny confiance niretsika miverina tany zahay mangina ianao fa tsy mahazo miteny mipetraka tamin'ny tsy teo zay de koa dadapasa ina vaovao de naroso ny vomanga de nyresaka teo de kakakaka ame teo de ariva ny andro de gaga le ingénieur hoe atao tsy ny resahanao mihitsy le rano za fa nytena taminao hoe laisse moi faire zay ary dada toa fa andeha ody zay fa ariva ny andro fa apitsokoa amin'ny ona eny ary dadapasy lasa nandeha tena andalana ny famaly zay mianaka hoe fa maninona ianao izy a no manino filazany azy fa maninona ianao izy no tsy niteny tamiko tsy niteny tam'le olona mihitsy hoe le momba n'le rano fa navelanao am'izao le izy velao am'izao verina zay ny apitson'iny rehefa verina zay ny apitson'iny de zay vao nanomboka ny resaka de ozy izy le ranga zany dadapaso izy tsy hoe kory adaly za mba nangataka tam'le ranga io hoe mba asivoa de zany tonga de naka réponse hoe fa ho ataony hoa io fa aza matahotra de vandravandra be le ingénieur hoe tsy ny fanarahantsika zany ho ataony hoa io fa aza matahotra dadatoa fa raha zay fotsiny ao tsisy dikany zany mampiditra rano amy tany ketsanao zany sy rano eo amin'ny fisotronombonao anjarako no mandresy lahatra ny ingénieur io tonga ny antrano izy ao amiko mivadana tany antrano zay mifamatsaka hoe miteny tamin'ny ingénieur aho ngia ingénieur enao aneo olona nianatra vous n'êtes pas un idiot asehoany ma ingénieur anao débrouillez-vous amboary o devis io de anao ve hoa de tsy maintsy mandeha am'le plan initial raha ohatra ka zay natanteraka an'le mission enao ne hoe ho évalue ny vita sa tsy vita de naveriny ray zany izy de vita le izy mandeha le rano ohatra am'izao tiako atongava raha de zay hoe ninina zavatra ho ataotsika eto am'ty fireneny ty raha mbola tsy mipetraky io apaisement io tsisy zavatra anjara eto tsisy zavatra anjara eto connaissant les malagasy eto resaka anthropologie ny resahako ny fahafantarako ny toetsainy fiarahamonina mihitsy lalipaka le fery donc za zany concrètement marina ko azy de miantso ny mpamao politika hoe tsy maintsy
miroso am'izay apaisement zay nareo politicien saingy ny apaisement ce n'est pas de l'oubli fa c'est une restauration mandeha araky ny teneniko rehetrarehetra teo nisy tsy amerina tsony any lay zavatra be deaibe zay nytenaniko teo calendrier sy fandaminana izay tsy ahatonga atsika coincé any amy lasa fa ho tonga ary amin'ny objectif final ho anareo tandrify an'izany a mino aho fa olona mana-tsaina sy manam-pahendreny nareo na de hoe any aza lay intérêt kely ama olombelona misy zany tsy lavina fa ataoko angambany fa samy olona mba nosoranyreny menaka aby ary olona mba misy jery akasitraka toboky lahy akasitraka toboky vavy raha soatsika rehetra velo matoboka